Eo amin'ny sihatry ny fanatanjahantena kosa indray dia niditra tamin'ny andiany fahaefatra ny alady tontolo andro teo ny fifaninanana fanamorina scooter Born to Win Trophy ndeo jerentsika ary ny sary mirakitra izay. Taorian'ny andiany fahatelo nataony 14 ny volana aogositra lasa teo dia mpifaninana misa 70 indray no namaly ny antsony BTW Racine tamin'ny andiany fahaefatra amin'ny fifaninanana fanamorina scooter Born to Win Trophy. Etsika izay natao tetsy amin'ny kanja ivelan'ny Mahamasina ny alahady tontolo andro teo. Tony mazatra dia nozaraina sokajefatra amin'ny fifaninanana. Zany dia nahitana ny kategoria A, kategoria B, kategoria C ary ny NHRC. Ankoatr'ireo mpifaninana ady ny anaram-boninahitra tompon-daka tamin'ity taon'ity dia anisany koa no Open nandraisan'ny rehetra ananjara. Tonga namaly ny antson'ny mpikarakara tamin'ity andiany fahaefatra ity moa ireo mpanamory avy any faritra ivelana Antananarivo. Mbola isy ny andiany telo aorian'ity andron'ny alahady ity mialohan'ny hafantarana izay ho tompon-daka. Toy izao ary ny vokatra tamin'izany. Teo amin'ny trophée Catal première vague nahazo ny laharana voalohany Ihaja nitondra ny laharana 5, deuxième vague Itojo Nirina nitondra ny laharana 700, troisième vague Ravoma nitondra ny moto laharana 700, trophée Catal Sokajy A kosa première vague Igama nitondra ny moto laharana 700, teo amin'ny deuxième vague Ravoma ihany nitondra ny moto laharana 700, ary farany teo amin'ny trophée NHRC dia Imoy nitondra ny moto laharana 700 no nahazo ny voalohany. Tapitra treto indray ary mpijery ajaina ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Raha iverenana kosa ireo vaovao izay nisongadina dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny mpitsara izay hitantana indray ny cour d'appel eto Antananarivo. Tamin'ity androany ity ihany koa dia noraisy ny filoha nasionaly ny antoko team european tanàna Zelany tamin'ny alalany izany antoko izany, ary mahakasika ny raharaha ity koa dia miankina amin'ny fandoavana ny etrazetso voalohany no isokafan'ity orinasa ity indray araka ny fanazavana izay nety ny ministry ny fitsarana. Zay ary ny masaka azona totra ry mpijery ajainako isaorana no nanjoy hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika. Mahime fotoananao kosa izahay eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra Ama TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.